eo amin'ny sehatry ny fahasalamana kosa indray dia mbola vitsy dia vitsy ireo mpitsabo manam-pahaizana manokana mikasika ny fitiliana aretina amin'ny alalan'ny imagerie médicale. Ahafahana indrindra manao tombanezaka mikasika ny imagerie médicale eto Madagasikara ny congrès izay tanterahan'ny SIMAD na ny société d'imagerie médicale de Madagascar etsy amin'ny akademia pirenena etsy Tsimbazaza. Vitsy ny manam-pahaizana manokana mikasika ny imagerie médicale eto amintsika raha ny fantatra nandritra ny congrès ny SIMAD na ny société d'imagerie médicale de Madagascar tanterahana etsy amin'ny akademia pirenena Tsimbazaza. Ilaina dia ilaina nefa ny imagerie médicale mba hisorohana ny antsoina hoe évacuation sanitaire. Raha ny isan'ny manam-pahaizana manokana amin'ny imagerie médicale eto amintsika dia azo atao hoe vitsy, tena vitsy mihitsy. Vitsy moa dia hoe mihoatra par rapport amin'ny tany mandroso. Raha ny antsika zao dia mety ao amin'ny valona voalohany spécialiste amin'ny imagerie médicale izay miservir man'ny olona efa 23 millions dia tsy afo mihitsy izany dia mila fanofanana zany ny dokotera mba ho lasa manam-pahaizana manokana amin'ny imagerie médicale. Amin'ny imagerie médicale koa misy ny spécialiste amin'ny isotopika satria imagerie nucléaire koa ny tafiditra amin'ny imagerie médicale dia mbola vitsy ihany koa. Dia eo zay lazaina hoe tombanezaka no atao aizahoaitsika izao inona ny olana mba hahafahana mijery sady no avy no inona tetikany mba hahafahana mamolavotra. Tsy isa ihany koa ny hijerena fa qualité zany hoe fahaizana manam-pahaizana hoe amin'ny fitiliana ny imagerie médicale. Tena mety lafo indrindra zao mi-installer azy izay tsy misy afa-tsy roa eto amintsika dia ny antsoina hoe IRM, imagerie par résonance magnétique nucléaire. Ray any amin'ny hôpitaly tsy miankina, ray izany zao ho avy tsy hoela any amin'ny hôpitalim-bahoaka. Ankoatra ny famelabelaran-kevitra samihafa dia nisy ihany koa ny fampirantiana manodidina izay imagerie médicale izay.